Diako malala amin'ny tompo ho ampitongona ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. I Kristy no manao batisa. I Kristy no manao batisa. Tarafina amin'ny nofinainantsika indray zany. Korintiana voalohany toko voalohany. Ny andininy 7:10 hatramin'ny andininy 7:10. I Kristy no tena manao batisa. Tafiditry ny fisaratsarana na ny fizarazarana, fisarahambazana ny fiangonana tao Korinto. Marobe ny fifampiandaniana ka nisy milaza fa ho an'i Paoly, nisy milaza fa any Apolosy, any Kefasy sy ny hafa koa aza. Ary eo anatrehan'izany dia ity misy fananarana mafonja sy masika entin'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto, fa tsy nitarika olona ho azy akory ny zava-dehibe, fa nitarika olona ho an'i Kristy. Ampahatsiahiviny eto fa tsy izy no maty teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsy ho amin'ny anarany no anaovana batisa ny mino. Ampahatsiaroviny sy anitra anteriny fa ho amin'ny anaran'i Kristy no nanaovana batisa ny mino. Kristy no maty teo amin'ny hazo fijaliana, Kristy no natsangana tamin'ny maty, fa tsy ny apôstôly Paoly. Arak'izany fantatsika rehetra fa ny batisa dia fiarahana maty sy fiarahana velona amin'ny Kristy, fa tsy tamin'ny apôstôly akory. Noho izany, i Kristy no manao batisa ny mino, ary ny anaran'i Kristy no entina anaovana batisa. Ny apôstôly, tahaka ny apôstôly Paoly eto, dia milaza fa mandray ny fanomezam-pahasoavana arak'izay anirahan'i Kristy azy fotsiny izy. Olona vitsivitsy ihany araky ny ambara eto no nataony batisa, fa raha ny marina dia ny fanomezam-pahasoavana nomenan'ny apôstôly Paoly dia ny hitory ny tenin'Andriamanitra. Hitory ny tenin'Andriamanitra, ary zany fitoriana ny tenin'Andriamanitra zany dia nataony betsaka. Vitsivitsy ihany nataony batisa, fa betsaka kosa ny fitoriana ny filazany tsara izay nataony. Ambara arak'izany fa tsy miankina amin'ny apôstôly ny batisa, fa miankina amin'ny Kristy. Ny apôstôly dia omena fanomezam-pahasoavana fotsiny ihany, ka arak'izay aniran'i Kristy azy no ataony. Indraindray tokoa isika riavako diso hevitra mahakasika ny sakramenta tahaka itony, na ny fanomezam-pahasoavana na ireo zava-masina rehetra izay omena Andriamanitra atsika. Misy tombom-pahasoavana omena Andriamanitra maimaimpoana atsika, fa indraindray isika diso fiantefa na diso safidy na diso fiantehitra amin'ireny fahasoavana omeny tompo atsika ireny. Rehefa eo amin'ny batisa tokoa dia marina fa tokony hajaina sy isaorana ny ray aman-dreny mpitandrina izay nanao batisa, fa tsy ho tompona ka ho lasa Andriamanitra mihitsy sanatrin'izany. Tsy ny mpitandrina mantsy no manao batisa, fa Andriamanitra. I Kristy no maty sy nitsangana tamin'ny maty. Tahaka izany koa eo amin'ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo, indraindray isika alai-panahy mifidifidy tavan'olona, mifidifidy dekona an'olotra amin'ny fanasana. Tokony ho fantatritsika fa tsy ny dekona no manasa atsika, tsy ny mpitandrina no manasa atsika, fa Andriamanitra. Mitovy tsisy valaka izany rehefa tonga ny asa fampaherezana izay ataony sampana fifoazana, dia fakapanahy lehibe mahazo ny mpino no mifidifidy ny mpiandry araky ny fahafantarany mialoha, ka any amin'izay mpiandry tiany any no anekeny ametra-tanana aminy. Sao diso safidy ianao riavana, fa ho fantatrao fa ny fahasoavana dia avy amin'Andriamanitra,
fa ny fanomezam-pahasoavana dia tanterahany mpanompon'Andriamanitra. Tsy anjarantsika arak'izany no mifidy, tsy anjarantsika no mankasitraka manokana na mandà, fa an'Andriamanitra io. Tsy maintsy raisitsika sy ekentsika ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika arak'izay atolony ny mpanompony. Fa etsan-danin'izay koa dia hanaiky isika fa tsy arianana ny fanomezam-pahasoavana rehetra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, fa zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Misy notendrena hitory-teny, misy natao batisa, misy ny ametra tanana, misy ny teny amin'ny teny sy fantatra sy ny amin'ny fampianarana sy ny sisa. Evero ary riavako, fantaro fa i Kristy no tena manao batisa. Ny mpanompon'Andriamanitra kosa dia fitaovana fotsiny ihany, ka tsy ho tonga zary lasa hotom-pona sy ivavahana mihitsy akory, fa fitaovana tahaka ny fitaovana rehetra izay omen'Andriamanitra izy ireny. Ny fifikirana amin'ny Kristy no tsy mahadiso hevitra arak'izany, fa ny mpanompon'Andriamanitra kosa dia ajaina sy ankatoavina araka ny tenin'Andriamanitra izay nolazainy hoe manajany mpitondra anareo. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika riavaka. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra anao izay fa hitanay tokoa fa ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay anao. Ary teo amin'ny batisa dia nasehonao fa ianao no nanolotra ny fanomezana dia ny fahasoavana ho an'ny olona rehetra. Misaotra anao koa izay nefa nanolotra ny fitaovana samihafa napita ireny ho anay tamin'ny alalan'ireo mpanomponao samihafa. Ankehitriny izahay dia mametraka eo ambany fahasoavanao ny fiainam-panomponay, ny fanoloran-tenanay, izay rehetra efa nataonay teo anatrehanao sy mbola ataonay dia ankininay amin'ny anaranao Jesosy hatrany. Vavaka manokana izay amin'ity andro anio ity ho an'ireo izay mivavaka aminao, ny amin'ny toe-pahasalamana, ny amin'ny izay angatahanay ao anatrehanao, ny amin'ny anasitrananao azy ireny. Tompo, miaino vavaka ka ianao anafoana anaisitra ny rofina aretina rehetra izay tsy avy aminao. Dia matoky manananao izahay fa Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona, Andriamanitra manasitrana ianao ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.